Tamin'ny taona 2024 no efa lany ny fiapitoam-piasan'ny ben'ny tanàna manerana ny nosy. Iray ao anatin'ny mpifidy lehibe hifidy ny loholona sy ny mpitarika ny faritany ihany koa ny ben'ny tanàna. Zava-dehibe tokoa araka izany ity fividianana ben'ny tanàna izay ho tanterahana Rapitso Zoma ity. Dia ho jerentsika indray ny fanazavana mahakasika izay. Ekinan zavatra roa lehibe ny fifidianana izay ho toto-saina Rapitso 1 Jolay manerana amin'ny farim-pifidianana 5,900 manerana nosy. Ahafahana mifidy ny ben'ny tanàna izay efa lany ny fiapitoam-piasany tamin'ny taona 2024. Ny ben'ny tanàna izay ao anatin'ny mpifidy lehibe hifidy ny loholona sy ny mpitarika amin'ny faritany. Ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna izay ho ataontsika amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Jolay io zany dia iakinan zavatra lehibe tokoa satria voalohany indrindra aloha dia io zany no isafidianana andreo mpitantana manakaiky ny vahoaka indrindra any amin'ny vondrom-bahoaka paritra fitsinjaram-pahefana mijika izay fa filosontsika malagasy amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Iarahantsika mahalala koa fa ny fifidianana farany nataontsika teto Madagasikara no ben'ny tanàna sy mpanolontsaina tanàna io dia ny taona 7 zany hoe efa taona mihoatra no nampitarana ny fehim-potoana ny ben'ny tanàna voafidy tamin'izany fotoana zany ka rary ny sitsiny raha ohatra ka averina amin'ny vahoaka indray zany ny fahefana ka hifidianany andreo olona izay hitantana ny commune. Fantatsika koa fa io zany no fifidianana andraisan'ny vahoaka anjara mivantana amin'ny fametrahana andreo androm-panjakana rehetra eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara araka ny voalazan'ny lalam-panorerana satria na ny fametrahana ny antemneran-doholona na ny fametrahana ny olom-boafidy eo anivon'ny faritra sy ny faritany dia samy fifidianana tsy mivantana avokoa no anaovana andreo ka noho izany dia manana hasiny lehibe zany ty fifidianana izay ho ataontsika amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana Jolay ity ka hanentanana ny vahoaka malagasy rehetra mananjo hifidy mba hanefa ny adidiny sy ampiasany zony amin'izay fametrahana ny tompona andraikitra ny anivon'ny commune izay. Manerana nosy dia mahatratra 4,704 alina sy 409 tapitrisa ny mpifidy voasoratra anarana ary antsoina mandaja-bato ny 1 Jolay araka ny antotanisana voakan'ny senita ary mitsinjaro amin'ny birao-pifidianana 2,70 alina.